أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فندنت النمانات أرابا واتسكريت panaraka stapaka ny fahita lavitra ny TVM amin'izao arivany alarbia izo raha lasana bavy atao anatin'ny finoana islam tsy mitsahatra antsika miderany Allah ary mandefa tsodransy fandrepalemana ho ampaminantsika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Androany dia fa 7 ny volana Ramadan. Midika zany fa ray andro tapitra ny folo andro faharoa ao anatin'izany volana Ramadan zany ary hiditra ao anatin'ny tapany fahatelo sady farany amin'ny volana Ramadan ny mpino islam rehetra amin'ny zoma ho avy izo. Raha lasana bavy anatin'ny finoana islam araka ny fanambarana zay noety mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadisy ary voalazandreo manampahaizana ihany koa fa ny volana Ramadany dia nozarainy tompo Allah subhanahu wa ta'ala anankitelo. Voalohany amin'izany ny folo voalohany dia iainany mpino islam rehetra ny famindram-pony Allah subhanahu wa ta'ala ary ny folo faharoa kosa dia iainany mpino islamo ny famelan-keloky ny Allah subhanahu wa ta'ala ary ny folo fahatelo farany dia fanavotana mba tsy ho isan'ny vahoaka ny afobe ho antsika rehetra mpanatateraka an'izany fifehezana zany ka mangataka amin'ny Allah ety am-piandohana mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mba ho tafiditra ao anatin'ireo olona voasokajy miala ao anatin'ny afobe makany amin'izany paradisa ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany. Misy ampahany an'ireo olona miteny hoe fa maninona ary ny volana Ramadan zarazaraina tahaka zany. Tsy atsika no nizarazara n'izany volana Ramadan zany fa izy mpaminany sallallahu alayhi wa sallam mihitsy no efa nametraka amin'ny hadisy ny fizarany izany volana Ramadan ho sokajy anankitelo zany fa tsy atsika mpino islam no namorona an'izany fizarazarany zany volana Ramadan izany. Manoloana an'izany indrindra raha lasana bavy anatin'ny finoana islam dia raha mpitso rehefa milentika ny masoandro dia miditra amin'ny folo andro farany ao anatin'ny volana Ramadany ny mpino islam rehetra manerana an'izao tontolo zao. Izany folo andro farany zany no lehibe indrindra, no manan-kaja indrindra, no manamboninahitra indrindra amin'ny folo raha oharina amin'ny folo anankiroa izay efa lasa izany. Ka mangataminy Allah subhanahu wa ta'ala mba ahatratrany io angataminy Allah mba ho velona soamantsara no sady salama mba hanatateraka ireo fanompona maro izay natokana amin'izany folo andro farany amin'izany volana Ramadan izany. Tompo Allah subhanahu wa ta'ala mitantara anatin'ny Qur'an manao hoe wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Raha ohatra ka nareo mieritreritra ny hitanisa ireo fahasoavany Allah subhanahu wa ta'ala amintsika zanak'olombelona dia tsy voatanisanao izany fahasoavana zany. Satria na ny fivelomanao na ny fitsangananao eo am-pandriana androany maraina dia efa fahasoavana lehibe ao anatrehany Allah. Misy ny olona nandeha natory tsy mifoha intsony izy rehefa maraina. Misy ny olona natory salama fa mifoha maraina izy marary. Misy ny olona sady narary natory alina mbola marary ihany koa ny mifoha amin'ny maraina. Misy ny olona natanjaka soamantsara natory alina fa mifoha izy eny amin'ny hopitaly no misy azy. Nefa atsika mbola nisafidiny Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny alina natory ary velona soamantsara ny maraina ary manana an'izany fahasalamana sy matanjaka zany ihany koa ka mendrika ho derana tompo Allah subhanahu wa ta'ala satria ny fahasoavana maro zay nomeny anao dia tsy tambo isaina izany. Ary mbola niteny izy ao anatin'ny Qur'an Karim manao hoe wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ninninna ny fahasoavana zay hitanareo eo aminareo dia izany dia avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala avokoa. Mety hoe ny olona anankiray nanome fahasoavana anao fa iny dia lalana fotsiny fa ny fahasoavana dia avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Manoloana an'izany raha lasana bavy anatin'ny finoana islam rehefa nahatratra an'izany folo andro farany zay lehibe manana ny maizy an'izany anao dia mendrika anao ny midera sy mankasitraka any tompo Allah subhanahu wa ta'ala satria ny fankasitranao azy ny fiderahanao azy ny fisoranao azy taoriany ireo fahasoavana maro samihafa dia manampy avoeny sy mampiakatra izany fahasoavana zany ho ambonimbony kokoa mihoatra ny teo aloha
satria Allah subhanahu wa ta'ala miteny anatin'ny Qur'an manao hoe la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid. Raha ohatra ka nareo mahay mankasitraka hoe Allah subhanahu wa ta'ala dia ho ampitombonay avoeny ny fahasoavana izay efa eo am-pelantaninareo. Fa raha ohatra kosa nareo mikomy ny fahasoavana eo aminareo dia fantaro fa ny saziny Allah mahery vaika ary mangotsoka ary marary tokoa rehefa tonga zany fanasazina avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ndao resika ijery ahoana ny fomba fanao ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam rehefa tonga ny alina folo alina farany amin'izany volana Ramadan izany. Mitataran'izany mamantsika Aisha radhiyallahu ta'ala anha izay vady ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam izay miaraka aminy isanandro dia mitatara izy manao hoe kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahid fil ashr al awakhir ma la yajtahidu min ghairihi. Rehefa tonga ozy izy ny folo andro farany amin'ny volana Ramadan dia mpaminany miezaka mafy manao ny ainy tsy ho zavatra mihoatra lavitra anireo folo andro voalohany sy faharoa amin'izany volana Ramadan zany. Izany hoe ny folo andro farany no tena miasa mafy, tsy matory mihitsy izy amin'ireo karazany fanompona maro samihafa araka ny tatitra azontsika tamin'ny mamantsika Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Ary mbola mitatara ihany koa izy amin'ny hadisy manao hoe kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqlut al-ashrayn bi salatin wa sawmin wa nawmin fa idha kana al-ashru shamru wa shadda al-mi'zar. Mpaminany sallallahu alayhi wasallam amreo folo andro voalohany sy faharoa dia atambatra ny fanaovana fanompona, ny finanana, ny fatorina dia amin'ny atoandro izy mifehy ary amin'ny hariva izy dia mamaky Qur'any ary amin'ny alina izy dia matory. Zay ny fanaony mpaminany sallallahu alayhi wasallam amin'ny folo andro voalohany sy amin'ny folo andro faharoa. Fa raha vao miditra kosa ny folo andro fahatelo dia tsy misy intsony izany toromaso zany fa mamatotra ny lambany izy ary mamoa ireo fianakaviany rehetrarehetra handeha hanao an'izany fanompona zany miaraka amin'ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam. Ho antsika ihany koa loham-pianakaviana, renim-pianakaviana ao anatin'izany tokantrano zany. Rehefa tonga ny folo andro farany dia foazo avokoa ny olona ambany fahefanareo, foazo avokoa ny olona izay hoentinareo ao an-trano mba hiaraka hanompo aminareo, hiaraka hanao ainy tsy ho zavatra sy hanampy ny fanompona rehetra zay nataony nandritran'izany volana Ramadan satria ity no farany. Ary teneny ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam amin'ny hadisy manao hoe innamal a'malu bil khawatim. Ny asa zay tena raisin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia le asa farany zay nataonao eo amin'ny fiainanao. Ka ity no farany amin'ny volana Ramadan rary sitsiny raha ohatra ka atsika miezaka mafy mba hanao an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ary teneny ny Aisha radhiyallahu ta'ala anha amin'ny hadisy ihany koa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yukiz ahlahu bis salati wa dhikri wa du'a. Mamoa mihitsy ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam ireo fianakaviany rehetrarehetra ary miaraka izy ireo manao sola, miaraka izy ireo manao dhikry, miaraka izy ireo manao dua, miaraka izy ireo mamaky Qur'an, miaraka izy ireo mifampatsiahy, miaraka izy ireo mandritra ny alina ray manontolo mandra maraina noho ninona noho ny reto teboka manaraka reto no mahalehibe an'izany folo andro farany amin'ny volana Ramadan zany. Voalohany amin'izany dia ao anatin'ny folo andro farany amin'ny volana Ramadan io no misy ilay antsoina hoe Lailatul Qadr, ny aliny anjara. Ny Lailatul Qadr dia tsara lavitra mihoatra ny 10 volana ary tsara lavitra izy mihoatra ny 420 taona araka ny voalazan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa ao anatin'ny boky masina Qur'an Karim teny manao hoe Lailatul Qadr khairun min alfi shahr. Ary ny zavatra faharoa mahatonga ny olona miezaka ao anatin'izany folo andro farany zany dia io no misy ilay fanompona anankiray izay fanao ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam dia ilay antsoina hoe al-i'tikaf. Ny i'tikaf dia ny fijoroana na fijanonana any amin'ny moské mandritra ny folo andro farany amin'ny volana Ramadan izay hita fa nataony mpaminany sallallahu alayhi wasallam ary nataony ireo mpanaradia azy sy ireo narolalina antsika amin'ny fianina Islam ary mbola ataony ireo mpino Islam mandraka ankehitriny izany ny mijanona ao anatin'ny moské mandritra ny folo andro farany amin'ny volana Ramadan tsy mivoaka ao mihitsy izy ireo nanoka tena
hanompo ny Allah subhanahu wa ta'ala sy hitady ilay Lailatul Qadr satria ny asa ray ataonao anatin'ny Lailatul Qadr dia mendrika mihoatra ny asa zay ataonao mandritra ny arivolana izay tsy misy an'izany Lailatul Qadr zany. Iteboka fahatelo ao anatin'io andro folo farany ihany koa no amoanao ilay antsoina hoe Zakatul Fitr. Zakatul Fitr dia izy io karazana fanampina anireo mahanitra amin'ny androna Eid no sady ihany koa fanadiovana ny mpivavaka tamin'ireo karazana zavatra tsy mety na ihany koa teny madinidinika solafaka nandalo teo amin'ny fiainany ka amoana Zakatul Fitr manadio azy ireo. Noho ireo teboka anankitelo ireo raha lasana bavy anatin'ny fonina Islam no mahatonga ny folo andro farany amin'ny volana Ramadany no manankaja manamboninahitra ary mpaminanty sy mba natoro mihitsy rehefa tonga folo andro farany amin'ny volana Ramadany. Ka ho antsika ihany koa tsy mila matory intsony antsika manomboka rahampitso ariva satria manomboka rahampitso ariva no miditra ny folo andro farany amin'ny volana Ramadany raha vao milentika ny masoandro rahampitso alakamisy dia miditra ny folo andro farany amin'ny volana Ramadany ka tokony hiezaka antsika rehetra mandeha ny amin'ny moské manao tahajjud, mandeha ny amin'ny moské mamaky ny boky masina Qur'an Karim, mandeha ny amin'ny moské manao ireo karazana fanompona sola sunna maro samihafa, mandeha ny amin'ny moské mamonjy ny tarawih, mandeha ny amin'ny moské mamaky ny Qur'an ary manao zikry. Ho anao zay tsy afaka mandeha ny amin'ny moské ao an-trano dia azo anaovana an'izany rehetrarehetra zany indrindra moa miaraka amin'ny vady amanjanakao. Ary azadiny fa mpaminany namoa ny vady amanjanany dia anjaranao ihany koa ny mamoa anireo vady amanjananao mba hiara hiditra ao anatin'ny paradisa miaraka amin'ny vady amanjananao fa tsy sanatria akory ianao miditra any amin'ny paradisa ny vadinao sanatriavina makany amin'ny afobe. Ka ny folo andro farany amin'ny volana Ramadany dia folo andro fanararotana ary fanaovana veloma an'izany volana Ramadany zany. Zay ngamba no fandaharantsika tamin'ity androany ity raha lasana bavy anatin'ny fonina Islam isorako anao nanaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tenako dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.